teny fiainana. Ary rehefa nalainy Josefa ny faty ka nofonosiny ariry majinika madio, dia naleviny tao amin'ny fasany vaovao izay efa nolavahany tamin'ny vatolampy. Ary rehefa nanakody vato lehibe ho eo amin'ny varavaran'ny fasana izy, dia lasa nandeha. Amen. Mateo 7:20, 7:50 sy ny 1:10. Izany ten'Andriamanitra izany ry havana no manam-pirofo fa tena maty tokoa Jesosy. Maro ny olona mpanao fampianaran-diso izay milaza fa fitaka fotsiny nataon'i Jesosy Kristy sy ny mpianatra, fa tsy maty akory izy fa nafenina. Avy eo nolazaina fa nitsangana tamin'ny maty. Fa io tenin'Andriamanitra io ry havana dia tenin'Andriamanitra tsy mamandainga, tsy mba mamitaka. Misy lehilahy anankiray antsoina hoe Josefa avy any Arimatia, tsy dadan'i Jesosy io akory, fa lehilahy tsara fanahy. Resy lahatra ny amin'ny asa lehibe vitan'i Jesosy Kristy, ary mino fa manaiky ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy izy. Naka amin'ny fatan'i Jesosy izy, ary naleviny tao amin'ny fasana vaovao namboary. Nanamboatra fasana ity lehilahy anankiray ity. Izy tsy nieritreritra, ary tsy niomana izany hoe handevenana an'i Jesosy io fasana io, fa fasana ho azo menakavy. Nandavahany lavaka tamin'ny vatolampy, fasana tsara tare, misy vato lehibe azo akody hanidiana azy. Fa tsy miprogramany no programan'Andriamanitra. Rehefa maty Jesosy dia torotoro fo ity lehilahy ity, ka hoy izy hoe andeha ampiasaiko ny fasako vaovao izay mbola tsy nampiasaiko hametrahako azy satria mendrika azy izany. Ry havana, efa manamboatra fitoerana tsara ny Andriamanitra, efa manomana zavatra tsara Andriamanitra, tsy arak'izay eritreretin'olombelona. Fa ho anao androany, izao tsy maintsy ho tsarovanao amin'ity sabotsy manginty. Maty ho anao Jesosy Kristy. Ny sabotsy mangina dia fotoana natao hisaonana, natao hitomanizana aza, satria maty ilay namonjy antsika. Natao hanenenana azy, natao andiniantena ny sabotsy mangina ry havana. Ity sabotsy androany izay indrenesanao tenin'Andriamanitra ity. Raha no marina ny fampianaran'ny fiangonana dia fotoana hipetrahanao an-trano, hisaonana ny amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy androanitra, fa tsy fotoana natao andehanana mandehandeha na mitsangatsangana na manao fifalian'ny nofo misotro, mihinana ampitoloha. Tsy fotoana nandehanana hiatsenana sy hanaovana ny sitrapon'ny nofo ity andro androany ity ry havana, fa fotoana hitomanizana sy hisaonana. Ho anao androany, tsy fantatra izay efa programa tianao atao hoe sabotsy androany, malalaka ny fotoana tsy miasa. Tsarova fa misy anankiray nijaly ho anao, izay ho tsarovana amin'ity andro androany ity, ny maha ao am-pasana azy. Na dia kely fotsiny aza ry havana, tsy mba tandrifo ny fotoana najantsika an'i Jesosy amin'ity andro androany ity. Fotoana izay ahatserovana ny famindrampon'Andriamanitra, ny fitiavan'i Jesosy Kristy antsika. Ity fotoana ity, aoka ny sainao sy ny fonao hifantoka any amin'i Jesosy ry havana amin'ity tontolo andro ity, mba hiomanantsika ny amin'ilay fitsanganany amin'ny maty indray amin'ny andro Pasika. Dia ankino amin'i Jesosy ny fiainanao, fa izy ny mpamonjy anao, ary azavariana amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Amen.